Vahaony andraisanao toroteny mahery zay anova tanteraka ny sainanao vavaka matanjaka na délivrance enjanao fanafana ireo faty ahitanao ireo fidorona vavolombelona maro no ny asa mahagaga nataona vahaony nandeha tanteny izy mba ravoravo ny fokosy ny fanahiko tafahoana amitsika mpianakavy ny finoana atao anatin'izao fandarana izao ny herin'ny rany Jesosy atao anatin'ny tile délivrance ho amin'ireo ozona ny anaty ratsika fa androany kosa dia manana loha hevitra mahakasika an'izay délivrance amin'ireo ozona ny anaty raha reo dia manana loha hevitra lehibe tsika ao anatin'le hoe ny herin'ny rany Jesosy ny herin'ny rany Jesosy andeha vavaka fony tenako ampianatra anay indrainao tompo androany ary anoranay ny lalana tokony alena sy tokony soranay mitenena Jehova fa vonona ihany ny mpanomponao amin'ny anaran'i Jesosy amen. Ny devoly riavana dia tena pakatahaka angalatahaka ary tsy menatra sany nangalatahaka ka zay ataon'ny zanak'Andriamanitra ihany no mandrakariva tena ataon'ny devoly zay ataon'ny zanak'Andriamanitra ihany no ataon'ny devoly ny avaiza mono hoe avaiza ny fanaovana sorona ny sorona dia ny ainga tato anaty baiboly ny fanaovana sorona nanomboka tany amin'ny Abela raha vao nanao fanatitra i Abela dia ny fanatitra nateriny Abela efa nampianaraka teto tamin'ny herinandro zany nahatonga ny fanatitra Abela nakasitrahana ary nahatonga ny fanatitra Kaina tsy nakasitrahana dia zavatra anankiroa ihany ny fanatitra Abela dia vokatry ny tany zany hoe ovy, karaoty, mandarine zany no nateriny fanatitra dia tsy dia nakasitran'Andriamanitra loatra tsy nakasitrahana mihitsy fa tsy dia nakasitrahana tsy nakasitran'Andriamanitra fa ny any Abela kosa dia voaloha teraka ny ondriny dia izay matavy eo ihany le hoe matavy eo ihany le voaloha teraka fa nahatonga n'ilay ino izy ity ilay fanatitra Abela tena nakasitrahana atao anatin'ny tontolona fampianarana sy mombana raha dia nahatonga n'ilay fanatitra Abela nakasitrahana dia le izy nisy rà mihitsy tao anatiny nisy rà ary ny rà dia nisany manarona eloka araka ny ten'Andriamanitra ao amin'ny Hébreu 7:22 mana hoe raha tsy misy raha latsaka dia tsy misy famelan-keloka dia nanomboka tany amin'ny tantaran'ny olombelona mihitsy dia efa nampiasaina ny raha hanavotana ny olombelona rehetra rehefa nivoaka avy ao anaty sambo fiara no sambo fiara rehefa tonga ny safo-drano teto ambonin'ny planeta tany maty ny olombelona rehetrarehetra ary rehefa maty ny olombelona no avaly mianaka rehetra sisa velona ka vao mivoaka ny sambo fiara no dia nanao fanatitra indray izy ary ny fanatitra nataony dia nandatsaka raha ary lasa ino izy ty fifamatoran'ny zanak'Andriamanitra averiko tsara lasa fifamatoran'ny olon'Andriamanitra amin'Andriamanitra ny resaka raha satria rehefa mijery ianao amin'ny bokin'ny Genesis raha nanao faneken'Andriamanitra tamin'ny Abrahama dia ny fanekena nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama dia ny hoe tsy maintsy forana ny lehilahy rehetrarehetra amin'ny taranak'i Abrahama
izay no famantarana tsy maintsy forana zany hoe inona ny dikan'le famorana misy raha latsaka zay mihitsy ny famorana misy raha latsaka de zay ny fifamatorana sy fifanekena contrat ny fanaovan'Andriamanitra sy Abrahama mba hahafahan'Andriamanitra hitahany Abrahama sy ny taranany dia tsy maintsy mila raha dia le famorana any amin'ny bokyny Genesis no ahitantsika an'izany rehefa asa tokofafiry izy iny vetivety rehefa nanao fanekena i Abrahama eto amin'ny Genesis 7:10 de ozy izy hoe Genesis 7:7 manao hoe dia hoy Andriamanitra tamin'ny Abrahama fa ny aminao kosa dia hitandrina ny fanekeko ianao de no sy ny taranaka mandrakizay mandimby ianao hatramin'ny taranaka faramandimby ary izao no fanekeko ho amiko sy ho aminareo sy ny taranaka mandimby ianao de zay ho tandreminareo ho forana ny lehilahy rehetrarehetra eo aminareo ho forana ny lehilahy rehetra zay le fanekena Andriamanitra rehefa mifamatotra amitsika dia ao anatina tontolona raha ao anatina tontolona raha de tsy voatanisaka tsony ny toyany fa tateo arena rehefa hoe mangataka famelan-keloka ny zanak'Israely mibebaka ny zanak'Israely eo anatren'Andriamanitra nanota ny firenen'Israely de zavatra anankiray ihany ny takian'Andriamanitra am'ireo raha vao nanota de ny hoe andana manao fanatitra ndahana manao sorona ndahana manao sakrifisy de alatsao ny raha na biby de zay Andriamanitra vao mionona ny fahatezerany raha mijery zao tsika ny tantaran'i Davida de mbola idirantsika lanindany zay rapitso fa tena hoe nanota Davida teo anatrian'Andriamanitra de rehefa nanota Davida dia tena tsy voavela heloka mihitsy Davida ary tsy nahazo famindrapo mihitsy ary niatra tamin'ny Davida foana ny fahatezeran'Andriamanitra fahatezerana am'rehetra tonga teo amin'ny Davida de zavatra anankiray ihany ny takian'Andriamanitra ndana makany amin'ny famolonany Araona misy famolona zay eo famolonany Araona de andany ianao maka manaovy ianao fanatitra eo mba atonga na ho Jehova melany heloka ao de eo ianao manao fanatitra de vao nataony Davida izay de vao velany heloko Davida inona no tiako resahana ny système ao amina tontolo ara-panahy système na fandresena système na ady misy ny système amina tontolo ara-panahy zay atonga antsika andresy any amina tontolo faratapony any amina fandresena faratapony de tsy maintsy mifamatotra amina raha amina resaka sorona zay no système ara-baiboly ary zay système divin tena hoe mifamatotra ao anatina raha isina fandresena hitany devolo zay fantatry ny devolo zay de izany ny mahatonga ny hoe izay karazana mpanompo sampy rehetrarehetra na mpilalahody ratsy rehetra na mpanompo ny devolo rehetra de mitsofoka ao anatin'izay système manaraha zay daholy mitsofoka ao anatin'izay système manaraha zay daholy ato amin'ny mariako aloha zany fa amin'ny testamenta vaovao ary samy ny andron'ny Jesosy ny makaty de tsy mahazo manao sorona tsony ny kristianina tsy mahazo manao sorona mandatsaka raha tsony ny kristianina satria tsotra le antony Jesosy nanao fanavotana faratapony ny rahan'i Jesosy no raha faratapony ka lasa manompy sampy ny kristianina raha mbola manao sorona ao arinan'izay fa ny rahan'i Jesosy io moa no ampianariko amin'ny sabotsy ho avy izao io le hoe ahoana ny fomba fampiasana ny rahan'i Jesosy io ahoana ny ampiasana n'io rahan'i Jesosy io rehefa ao anatina ady ao anatina tontolona ady ara-panahy ahoana ny ampiasana n'io rahan'i Jesosy io raha zay tsy hitanao maso raha tsy azonao tsapahitana na intsony raha efa tany amin'ny 2000 ans mahery
ahoana ny fomba ampiasanao anio aty amin'ny 2025 zany anisan'ny fanontaniana amin'ny kristianina ary rehefa tsy haitsika ny fomba fampiasana ny rany Jesosy de normal tsika raha resy ampianariko zay amin'ny sabotsy fa iverena ke le resaka teo le hoe ny devoly fetsy ny mpanompo ny devoly fetsy de zany mahatonga azy manao sorona de ny tena grave be am'izao fotoana zao ampanompoana demony zany miaingany amin'ny hoe manao sorona kolameny de aveo miakatra kely ondry tsy haiko ondry iny de miakatra omby any am'le vola vita sa omby la mazava loha de aveo rehefa tena tapitra iny ny sasany efa mimetsy aty am'le manao sorona osy ka rehefa tapitra tableau eo zany le olona le mpanao sorona satria reo koa misy kategoria io zay no mahatonga ny mpanao sorona indraindray mpanompo ny devoly indraindray hoe mpanao mazinoara hoe mitady raha tena précieux zany hoe raha misy valeur kokoa plus ianao zany te azo grady ambony grady faratapony ao amina tontolo ara-pana satanika azafady fa ny alalako an'izany moa zany sady mampianatra anareo any ato dia ny expérience kely mba anana ny tena tamin'ny tena tao anatin'izay 3 taona nanompoana ny tompo izay de mba misy fotoana mamakimaky mijeren'ireny le boky hita aminaty internet ndraindray tsy milona be am'ireny akory fa hoe mba hitakitanao eny de mba fatapatatrao le zavatra fiasan'zareo ka plus ianao te azo pouvoir mafimafy le bebe de le raha entinao ihany ko raha misy valeur zany no mahatonga an'le hoe le mpanompo sampy ambanimbany aty ambany tanàna mpanompo sampy ny olona sahirakirana sy mahantra de mpanompo sampy miady am'le akolamena de mipouvoir ananany ko sy ny fahefanananany ihany ko de le mifanaranaraka amin'iny le akolamena iny pouvoir ananany de mety le miadiady kely dosy miadiady kely vehivavy miadiady kely resaka ody fity kely reny ny pouvoir vitany miadiady kely am'le resaka 10,000 sy 3,000 sy 3,000 izay le mety hoe fahefan'ny akolamena ho an'ireny le efa somary grossiste pilalao fanafody efa mba grossiste reny de indraindray ry zalahy efa manomboka mampiasa n'lay ino izy ty osy mainty sa osy ina tsy haiko daholo zay efa ampiasany azy le mamonosy de efa manomboka any izy rehefa le manomboka pouvoir tontono de rehefa mbany am'le efa fahefana avoavo lenta kely lefa tena hoe mafimafy reny izy de any rey izy le mitady an'le omby mihitsy ny atao sorona efa io zany efa tsy vitan'le akolamena tsony izy any fa efa any ary rehefa le any am'le tena degré faratapony de any am'izay izy mitaky an'le ain'olona de eo ny ratsy be am'ny resaka demony fa omeny anao am'izay milliard eo avotsiny aminao am'izay ny zavatra ilainao rehetra fa eo ny grave be maty tampoka aloha ny vadinao le olona akaiky anao eo vonony de misy fotoana indray maty tampoka ny zanakao le tena tianao reny maty na accident maty naretina mijanona tampoka ny fony tampotampoka io tonga de hoe zazalahy 27 ans nefa de hoe mijanona tampoka ny fony miakatra tension tampoka non tsy resaka tension reny sorona ny anaran'ireny na ny ralahany io le milliardaire be io ny ralahany zay miara-miasa aminy eo le izy ko io tsy mety koa le hoe olona tsy tianao tsy mety am'le hoe olona tsy tianao izy io fa le olona akaikikaikinao eo ralahanao prêt-à-pot aminao ray aman-dreninao rafozanao de iny nitovizany matimaty tampoka reny izy navoany accident tampoka sorona ny anarany mba hatonga anao hiakatra degré ambonimbony ka anakarena misimisy dia zay de jereo fa misy
misy mety tsy miteny aminao io famianao io hoe manao an'izao fa mety miteny tsotsotsy mba mainao fiarovan-tena kely fa io fiarovan-tena kely resahana io efa any amina degré ambony faratapony io aminona olona manodidina akaiky anao sacrifice tontolonao anaty système diabolika système manafana ratsy ao amina tontolona fana ratsy anapodika fiainan'olo zany dia izany no anisan'ny mahatonga ny hoe rehefa mifaninana amin'izay ianao amin'ireny olona ireny tsy ndriko tsara hoe misy olona grossiste mitovy aminao ohatra eo kaikinao grossiste dia enao koa mba mivarotra grossiste dia reo grossiste eo kaikinao reo manimiditra ao anatin'le tontolo ara-panahy mamonomby manao sorona resaka raha any amina devolony any dia enao nefa le mpandraraha tsotra le grossiste tsotra le hoe zany ray le tsy manao an'izany ampy a rehefa le manao fahamarinana dia jerenao fa potika antsenanao io potikio tsy maintsy potikio na tianao na tsy tianao satria misy olona eo akaikinao eo zay adverseranao tsy resaka vola fotsiny ny ampiasainy fa mampiasa tontolona fanahy izy anapitehana antsenanao dia miara mivarotra piesina occasion eo nareo dia ny anao ohatra ny dirakizo zany foana ianao amin'ny alina ianao manofinofy ratsy manofy ianao enjehana omby masika manofy ianao ohatra ny misy mamon'olo manofy ianao ohatra milatsaka mandeha any anaty maloto mandeha mamakivaky maloto dia fieno kaka pipi daholo lalana lehanao dia manomboka eo ny tsenanao ohatra ny matimaty ny tsena lasa mifindra ny client lasa mivolanao aman'olona tsy azonao lasa misy blocage faratapo blocage faratapo tsotra le antony le adverseranao eo akaikinao izay mody manao bonjour anao isan'andro mamely anao any ambadika any tsotra le antony ianao simple kely ianao rery ianao tsisy hery ianao tsisy pouvoir vola ny anananao ny olona mampiasa sorona anapitehana anao zany no ilana ny hoe rahan Jesosy satria ny olona manana ny rahan Jesosy zay raha faratapony izay rahan Jesosy zay ihany ny tsy azo hidiavana izay rahan Jesosy zay ihany ny tsy resina mpanompo sampy izany rahan Jesosy zany ihany ny tsy potikana olona mpanao magie sy olona mpilalao ody ratsy olona nanao pacte tamin'ny devoly ny rahan Jesosy ihany ny tsy lanina satria io ny raha faratapony ka nanao sorona ny havana izy nanao sorona olona izy nanao sorona soferana izy nanao sorona ny soferana camion izy mody hoe le camion mody hoe vadika afafy zay tampoka maty le camion mody ohatrany hoe vadika le nataony constat dia hoe tena accident normal ty fa ny tena marina sorona ka nanao sorona olona foana ary izy isa-taona dia tsy alany anao zany tsy horesiny zany ianao satria ny rahanao dia ny rahan Jesosy miaraka aminao ny rahan Jesosy miaraka aminao ka tsy possible ho resy ianao tsy possible ho potika ianao zany ilayntsika riavana ny mahalala izany système ara-baiboly système anatontolo ara-panahy zany fa zany mahatonga ny hoe areto dia efa teneniko mahatonga ny hoe mikorotana ny tokantranonao ary tsy mety milamina intsony misy tokantrano mako na misy mamosavy ary dia mbola possible ihany mety ampilamina azy possible mety ampilamina azy hoe misy ody fity hoe misy ody fity tsotsotra hoe sinsisy possible ny ampilamina azy fa raha vao ny rafy vavinao zay no mitsofoka ato am'le hoe nanao faninatitra nanao sorona raha mba hanapitehana ny tokantranonao dia nanao sorona ny rafy vavinao namono omby namono ondry namono andry namono anty mba hakana ny vadinao napitehana ny tokantranonao raha nabavy dia malahelo amin'laza aminao fa nanao tsara tare ohatry ny ahoana renao ka olakolako ny volonao dia olokona ny tarehanao dia anao manimanitra ohatra ny ninona ianao
de tena hitory any amin'ny polisy ko ianao de mahalala olona ambony eo amin'ny tribunal ianao de hitadiny fomba amerenana ny tokantranonao anao de tsy miverina io raha vao ny fahavalinao ny mitsofoka tao anatin'ny tontolo nara nanao pakta anatina ra nanao sorona tao anatina ra de efa ny amina tontolo avolenta ao amina tontolo ara-panaza raha vao misy karazany ambala velona misy karazany ambala velona ny olona lasa dala reny fanamanaritsarina ireny misy niveau reny misy amreny ambala velona tsy haiko mety tsotsotra mandeha milamindama zavatra tsy haiko daholo ody ratsy mampalasa dala tsotsotra fa raha vao ny mpamosavy zay no miditra amin'ny hoe mamosavy izy de manao sorona mba hampalasa dala ny zanakao de netiny hoe netiny tany ny sariny zanakao de nafatony tany de nampifamatorony tamina ra de tsy misy mahafaka an'io raha tsy ny rany Jesosy tsisy mahafaka an'io raha tsy ny rany Jesosy ao amin'ny rany Jesosy ny raha faratapony afaka mama ny fatotra mahazo ny olona ny rany Jesosy no raha faratapony afaka manasitrana ny rany Jesosy no raha faratapony fanaovana délivrance fa raha hoe lasa dala ny zanakao ka nisy olona namosavy azy de nasiny ny ambala velona de nanao sorona io olona namosavy azy io tena tsy afaka amin'ny fomba tsotsotra io tsy afaka amin'ny fomba tsotsotra raha tsy miditra ihany ko ao amina tontolo ny rany Jesosy satria raha miady aminara tantaran'ny Mosesy rehefa mijeritsika ny tantara Mosesy dia mahita ny hoe rehefa niona Mosesy tao amin'ny Farao de tonga tao Mosesy de ny fahagagana nataony Mosesy tamin'izany fotoana zany rehefa mamakytsika atao amin'ny izy ty atao amin'ny Exodus toko fa toko fa 7 dia ny fahagagana nataony Mosesy voalohany eto amin'ny toko fa 7 de zao nanipy an'le tehany de rehefa natsipo Mosesy ny tena de mivadika biby lava de zay zany ny atao mba andresena lahatra ny Farao andresena lahatra ny Farao hoe tena ary Farao alefasony zanak'Israely iala amin'ny fanandevozana de natsipony izy fa Mosesy le tea de tezitra ihany ko i Farao de nampiantsony eto amin'ny Exodus toko fa 9 misy an'le tantara manomboka amin'ny 9:7 sy ny toendretra Exodus toko fa 9 9:7 de tezitra ihany ko Farao mpanjakan'ny Egypta de niteny hoe tsy hainao rery ngery Mosesy ny mahay mamadika tena ho lasa biby lava manana ny omby asa anay koa zay manam-pahaizana anay koa zay Exodus toko fa 7:1 manao hoe dia nampanalainy Farao ny olon-kendry sy ny mpanana ody ary ireo omby asa tao Egypta ireo de nanao toy izany tamin'ny fankatoavany fa samy nanipy ny tehany avy izy rehetra ka tonga mena rana ireny nefa ny tehany Arona ny telina ny tehan'ireo amen zay le verset ny tehany Mosesy sy Arona de ny telina ny tehan'ireo omby asa ireo inona ny tiako atongavany mety hoe nanao sorona ny fahavalonao nanao sorona ny adverseranao nandatsaka raha izy anapotehana anao fa ny possible foana ny hoe
ny rany Jesosy dia afaka mitelina, ny rany Jesosy afaka mitelina ny sorona ataony nombiasy sy ny sorona ataon'ireo le mpilalao-ody ratsy reo. Ka raha manana fahefany ny mpilalao-ody ratsy ny dada rabe ny mpanompo sampy tena hoe amin'ny sorona zay ataony afaka manapotika amin'ny fiainanao, de plus manana fahefana lavitra noho izany ny olona manana ny rany Jesosy afaka mitelina ny fahefanana anan'ireo, afaka mitelina ny fahefanana anan'ireo. Izany no anindriko tsara ny mahazava-dehibe ny fotoana zay ho tanterahantsika amin'ny sabotsy ho avy izao, satria tena ampianatra ny hoe ahoana ny fomba ampiasana ny rany Jesosy hanapahana ireo ozina vokatry ny sorona tany aloha, na sorona nataona mpamosavy, na sorona nataony dadabe anao na matitra ny fiainanao. Ahoana ny fomba hitelomany rany Jesosy reny fifanekena tao anaty raha reny. Ny tena problème amina mpino amin'izao fotoana izao dia ny tsy fahafantarany. Fatany rany Jesosy, fatany hoe ny rany Jesosy misy hery, fatany hoe ny rany Jesosy nilatsaka teo ambony hazo fijaliana, fatany hoe ny rany Jesosy famelan-keloka. Fa ny problème ho ana mpino rehetra dia ity, ahoana ny fomba ampiasana ny rany Jesosy. Ny rany Jesosy zay efa 2 taona mahery lasa, ahoana ny fomba ampiasana an'izany androany. Ny an'ny mpilalao fanafody, ny an'ny dada rabe, na ny ombiasy, androany izy no mandatsaka raha velona. Androany izy no manao sorona raha velona. Ny atsika raha efa tany amin'ny 2 taona lasa ny ampiasana amin'ny fomba ahoana no ampiasana ny rany Jesosy afahana mandresy ireo rahana famosaviana, rahana ombiasa zay alefa miamely atsika, anapotika atsika amin'ny fomba ahoana no ampiasana izay rany Jesosy izay andresena. Ny rany Jesosy andresena ireo fanahy, ireo ozina, ireo ody fity, ireo fanahana fandravana. Ary ity ny tena grave be, ny tena hoe maro anisy, ny maro anisandrindra, ny maro anisandrindra amin'ny resaka ody ratsy sy ny famosaviana, de le famosaviana arabola. Io reo zany tena maro anisandrindra. Zany no mahatonga ny hoe rehefa hitrandraka vato ny olona, hitrandraka vato, hitrandraka volamena, hitrandraka mercure, de raikitsany hoe manao sorona aloha, misy dikany be ny sorona iny, misy dikany be iny, ary misintona rena tsy hitanavanavana zay manodidina an'ireo olo reo. Sotomony daholo ny fananana rehetra, sotomony daholo ny fananana rehetrarehetra. Misy dikany angereny le hoe manao volamena de mitrandraka vato de manao sorona hony, le tompo tananao tsy manaiky mihitsy raha tsy manao sorona, satria le izy mila raha le demony ao, le fanao mila raha. Ary raha ny famatotra tamin'ireny ianao apotika ianao, ary tsy misy mahafaka anao akoatra ny rany Jesosy. Ka tsy ndiko tsara io fotoana lehibe amin'ny sabotsy ho avy zao 19 juillet amin'ny 7 sasany maraina. Ny tenako zaho pasteur Hertina Randriary Malala no hivavaka ao anao délivrance lehibe amin'ity fotoana ity amin'ireo toerana trano fivavahana vaoniloko rehetra, ampiasa écran géant, indrindrandrindra eto amin'ilay 3 frères andrefa Nambojanary ampitany Tobo Ratsimandrava amin'ny efitrano grande salle anakefatra ireo aty Akarobato ambany Atsimo commune, ary eto amin'ny temple de la foi bypass eo amin'ny rond point Mbomanambola io misy ny temple de la foi bypass, misy andreo arevosary zay de eo sy manerana ny trano fivavahana vaoniloko. Tena hivavaka ao anao andresitsika ny herin'ny mpamosavy sy ny herin'ny maizina ao anatin'ny rany Jesosy. Ampianatra tsy ndreko tsara, ampianatra ny fomba fampiasana ny rany Jesosy, ahoana ny aplikena ny rany Jesosy, ahoana ny fomba fatao rehefa ampiasan'izany eo amin'ny fiainanao, atonganao andresy manoloana an'ireo famosaviana sy herina sorona
misy raha ny ambadimbadika rehetrarehetrany veloma tompoko vahaony olo vahaony olo andraisanao toroteny mahery zay anova tanteraka ny sainanao vavaka matanjaka na délivrance enjanao fanafana ireo faty ahitanao ireo fidorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataona vahaony olo vahaony olo nandeha tanteny izy mba